Olivirenantsika any amin'izay vaovao sosialy izay fandriamava kosa eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana nahazo toeram-pandidina ny hôpitaly eo amin'ny commune Ranoira tamin'ity androany ity indrindra no nitokana tamin'ny fomba ofisialy izany ka ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no nidina tany toerana nitokana tamin'ny fomba ofisialy. Olona misa 5,4 sy Hirahetsy no ianaka amin'ny toeram-pitsaboana vaovao izay moronikanina tany amin'ny commune Ambanivohitra Ranoira any amin'ny distrikt'ny Oiorombe androany. Toeram-pitsaboana ahitana toeram-pandidina ity fotodrafitrasa ity izay mitetina 800 tapitrisa ariary no nanamboarana azy. Ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no tonga tany toerana nanatanteraka izany fitokanana izany. Isamio tain'Andriamanitra tompoko. Ny alohan'ny nahazoana ity fotodrafitrasa ity dia voatery tsy maintsy nandeha 7 kilometatra ireo marary vao nahita toeram-pandidina. Ahitana mpitsabo iray, mpandidy iray ary dokotera mpitsabo nify ao amin'ity toerana ity. Fa amin'ny mahatoerana mahasarika mpizahatany any Ranoira ihany koa dia ilaina ny fanamboarana lalana sy ny famatsiana herinaratra ny any toerana. Ireo araka izany no tokony olam-paharam-pahamehana hoy ny filoham-pirenena ihany. Ny mpizahatany dia maro be no mandeha amin'ny faritra misy anareo. Ka zany no anoananay zany faritra izany eo amin'izay maha izy azy indrindra ny vahoaka miaina Simona amin'izany faritra izany. Ianareo teo, ianareo efa nanoana filoha, mbola manoana filoham-pirenena, mbola noana sy karakarareo tokolasy eto mivaky. Nasiany teny manokana ihany koa ny mikasika ny tsy fandriampahalemana sy ny kolikoly izay tokony hiadiana mafy mba hahafahana miroso marina amin'ny teny avampandrosoana.